La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Iamafy fitakina mandritra n'ity herinandro ity ho ireo solomakomoka ho an'ny fanaovana tamin'ity androany ity tsy ekena intsony fizirizirin'ny mpitondra eo amin'ny fitondrana manainga ny vahoaka malagasy rehetra araka izany izy ireo anatevidarana ny fitakina. Tsy azo idivirana ny sin'ny krizy mandritra ary aorianan'ny fifidianana amin'ity taona ity ho ny mpahalalana manoloana ny famoahan'ny filoham-pirenena fa manankely ny lalam-pifidianana ankilany miantso ny fanajana lalam-pandrenany prime ministre raha toa ka mandika dalàna no hita tamin'ny fitantanana tato anatin'ny efataona. Itoy ary tsy hitsahatra ny fitokonan'ireo mpiasa eo anivon'ny M2 Pat mivondrana amin'izany ny mpiasan'ny topografia ny domaine sy ny M2 Pat amin'ny ankapobeny manohitra ny fampiarana lalàna ny Z2S ihany koa izy ireo. Saika mikatso avokoa raha pirenena amin'ny ankapobeny ankehitriny ahiny hiteraka fiainan'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara ny fizin'ny krizy politika eto amintsika amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fizahatany tamin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray afindra any Jérusalem ny masivo amerikanina tany Tel Aviv amin'ity alatsinainy 14 Mey ity teraka resabe sady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fanapa-kevitra izany. Ny andindireo arahanao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy sy tompoko vavy ny tsy dianay ny tokantranonao amin'ny ity alinay ity tsy diso anjara amin'izany any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV fianara-tso fotoana ny vaovao eto amin'ny Golo TV. Nanombotsika ny vaovao dia iamafy ny fitakiana mandritra ity herinandro ity hoy ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana androany tsy ekena intsony hoy izy ireo ny fizirizin'ny mpitondra eo amin'ny fitondrana manainga ny vahoaka malagasy rehetra araka izany izy ireo anatevidarana ny fitakiana Gaëtan Andriatsilavo. Tsy toy ny isan'andro ny etsika fitakiana ho an'ny fanovana teny amin'ny kianja ny 13 Mey androany. Tsy hoe reraka na kivy araka ny feo ahelin'ny mpitondra vanjakana akory izy ireo fa nanova paikady. Tena loza raha ny tantara no jerena manko misy tantara vao na vipenao zay rehefa iamboirana valina dia misy afony tetitetina ambaniny paramarinana tany afondolo io ino dikan'ity ino ny afarany ny amborana valina ka rehefa misy vato iala every ambe paramarinana ta amon'olo ity dia hoy molo ta hoe iala koa irazao io zany. Mila olo matitra tsy Madagasikara ty mila olo tia tanindrazana sika rehetra zao sisy voavidy vola eto sisy mena 3 eto sisy mena varilo eto fa netany fitiavana te iova. Araka izany iamafy ny etsika fitakina fanovana raha toa ka miny manapitsofony tsy mametra-pialana ny filoha sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay efa maro no maniry ametra-pialana amin'izao fotoana izao. Misy ministra honya vitsivitsy efa tena te hiala mihitsy izy efa te hametraka démission. Hitako fa faly be mareo fa
zao misy mampitahoatra hony zareo zay miala dia mazony anjara aloany ka ozy zay hoe tonga vaty anareo ministre zay iala fa zay iaro anareo e ankoatra ireo syndika isan-karazany mpampianatra mpiasan'ny jirama na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritra izay tonga nanatevin-darana ny fitakiana ho tonga eny amin'ny kianja ny 30 Mey ihany koa ireo mpianatra sy mpampianatra eny amin'ny université ho tonga nampy atsika efa miandry atsika ny mpampianatra sy ny mpianatra sy ny ankatso rapitsy tomboky vavy miandry atsika zareo rapitso amin'ny valo sasantsika no makany zareo eny alarbi alarbi le izy zay le teneniko hoe mila manaraka ny toromarika sy mifandaminana rehetrarehetra tsika satria reto ray aman-drenitsika reto dia tsy matory andro tsy matory alina fa manao zay hatafita ny titolona ty ka sanatriny zany aladiny vava aladiny lela misy manaonao foana ka overy maina ny rana latsaky ny rajaonary mampianina tetoa dia lasa tsy mety zany zavatra zany raha tsy miray saina atsika io tsy miray hina atsika io dia lasa tsy mety zany zavatra zany ka eto dia mangataka foana miangavy foana ny fahatongavan-tsaina atsika hoe miandrya zay directive mazava ny député 3 zay vao action iasarotra araka izany ny toetra raha toa ka miny mizeriziry tsy mametra-pialana araka ny fitakiana ny filoha hery rajaonary mampianina sy ny gouvernemanta manome 8 orany ACC hamalina ireo fitakina napetraka ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana iroso ary amafy kokoa ny fitakina raha tsy mivaly izany ireo solombavambahoaka izay manamafy fa tsy maintsy tsy mametra-pialana amin'ity herinandro sy ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana eo amin'ny von'ny gouvernement ka eto andratsy lavatra efa vonona ny vahoaka miandry ny baiko avy amin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ela loatra ho izy ireo ka tsy maintsy miroso amin'ny fitakiana mafimafy kokoa namaly izany ny solombavambahoaka ary nilaza fa nivaly teny avy amin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no andrasany ho anareo amin'ny ACC zahay dia mampitanjana anareo fa eo ampelatana anareo ny hoavy ny ty firenenantsika ty raha heverinareo fa ny vola no mamy raha heverinareo fa ny fampatahorana avy any mavoloha no hatahoranareo fa tsy reto vahoaka reto no tsinjovina fa tsy reto vahoaka fa tsy ny firenena no tsinjovina dia asakasakinareo ao amin'ny ACC zany mampitanjana anareo zahay ny mampijanona anay eto amin'ny 13 Mey dia miandry ny valiteny avy aminareo ACC fa raha tsy zany inareo no tsiponina reto vahoaka reto tsirairay inareo zay tia vola tsy ekenay fa tompona andraikitra anareo amin'ny fampikorontanana fampijaliana fampahatranany ny vahoaka inareo amin'ny ACC dia mampitanjana anareo zahay amin'izay lafiny zay totika aminareo ACC zahay vahoaka malagasy mitotika aminareo izahay amin'ty herinandro ty aleonao miaritra andro vitsivitsy toy zay ahatra jusqu'à 2030 zany tsy mety aminay zany ka mitotika aminareo ACC zahay andray sy eno ny feom-bahoaka andray décision ho an'ny vahoaka malagasy izay no angatanay eto amin'ny kianja 13 Mey sy ny vahoaka malagasy manerana ny mo na izany azy tsy andry ela izy ireo ary manome hatramin'ny alarobia ho avy izao miteny amin'ny hafatra amintsika hoe amin'ty herinandro tia no vitaitsika ity tantara ty
nareo amin'ny ACC maheno mikikika ny vahoaka sanandro nareo tsy menasy anareo maraina sy arivo zahay fa fantatrareo ny tokony ataonareo a feom-bahoaka feon'Andriamanitra miangavy ny fahendrenareo amin'ny ACC zahay mbola miangavy le fahendrena fa raha vao tsy mivoaka amin'ity herinandro ity io raha vao tsy mivoaka alohan'ny alakamisy io a dia zoma sy ny sabotsy a action foana manerana ny Tananarivo Topilasy Tovavy. Ianareo zay mbola any ambadibadikany zay maheno ary miheno ny kabarina eto sanandro fotoanan'izao amin'ity herinandro ity irasantsika ina hanorotsika an'ireo mpitondra reo hoe rehefa malagasy no miray hina rehefa le vahoaka no tena miteny hoe ampy zay tofoka zahay leo zahay a tsy hemitra itsony reo ne tompony mpahefana fa lisanareo mpindrany foana. Any amin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany ny masony rehetra amin'izao fotoana. Ny ACC zay antenaina fa ijery ny tombotsoan'ny maro anisy fa tsy ny tombotsoan'ny olombitsy ka mety hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tontolon'ny politika izay atrany ny antoko malagasy miara-miainga taorian'ny fivorian'ny birao politika Androany fa 14 volana May 2024 dia nanao taratasy misokatra manamafy ny fitakian'izy ireo zay nataony hatr'izay izay mivako toy izao ny Antsipiriny ary. Ny antoko malagasy miara-miainga taorian'ny fivorian'ny birao politika Androany fa 14 May taona 2024 dia manao zao taratasy misokatra izao. Hatramin'izao tsy miova amin'ny heviny manoloana ny tolona zay tarihiny sy lombavam-bahoaka misy 770 ny antoko malagasy miara-miainga ary manoloana ireo loha hevitra zay takiny dia reto avy fa miatrapiana ny fitondrana mpanatanteraka zay fototra zao olana izao fanatanterahana ny fifidianana kely rehetra sy tsy mitanila. Ny malagasy miara-miainga dia manamelika amin'ny fomba nitondrany fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fanelanelana amin'ny tanila ka mampizarazara amin'ny malagasy satria tsy manaja ny soatoavina eo ambonina sy ny fifandajan-kery politika izany. Ny antoko malagasy miara-miainga dia miompeo sy miompon-kevitra amin'ireo solombavam-bahoaka MMM izay ao anatin'ny solombavam-bahoaka misy 70 ho amin'ny fanovana. Mariana fa ny fitondrana izay misy ankehitriny dia tsy manana solombavam-bahoaka voafidy amin'ny anaran'ny SVM na iray azy ary tsy nanaja ny 270 ao amin'ny lalam-panorenana. Tsy azo hidivirana ny sin'ny krizy mandritra sy aorianan'ny fifidianana amin'ity taona ity ho ny mpahay lalàna manoloana ny famohan'ny filoham-pirenena fa manan-kery ny lalam-pifidianana Fizora Valy. Ny safidy ny lalana makany amin'ny krizy aloha mandritra sy aorian'ny fifidianana ny filoham-pirenena ho ny teknisiana mpahay lalàna manoloana ny namoahany ho manan-kery ny lalàna Fizora mifehy ny fifidianana. Ny tenako moa zany mahita fa raha ireny lalam-pifidianana ireny no ampiarana voalohany indrindra aloha ho sarotra be ny fampiarana azy satria amin'ilay izy le bangabanga sy mandringa izay. Ny faharoa hitarika disatisa goavana be indray a sady mandritra ny fifidianana no aoriana ny fifidianana dia ny fahatelo zany a dia iarahantsika mahafantatra zany fa dia crise post électorale ny zavatra ho izy satria ho contester le élection amin'ilay hoe tsy mazava le lalàna zany. Tena manay zahay fa mety ho fifandonana ny hafaran'le izy zany. Iarahantsika mahafantatra fa raha mieritreritra ny vahoaka zany fa tsy ny olona ho voafidiny no tonga eo fa anatin'le kajikajy politika eo natao fotsiny zay alanin'le olona dia mazava ho azy fa tsy maintsy hidina-dalambe izy. Fa nitsakitsahana indray ny lalam-panorenana sy fampifangaroana ny andraikitra ny fahefana mpanatanteraka sy fahefana mpanao lalàna no miseho ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna. Ohatran'ny mahagaga ary zavatra tsy fanao zany zavatra zany satria mbola fa nitsakatsahana ny lalam-panorenana ihany koa zay. Satria ohatra zany raiso na eno zao hoe eo amin'ny délai de 7 jours 5 andro anaovana ny fampielezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa io 7 jours dia tsy nekeny ACC. Ny ACC io 7 jours dia azo atao dia namaky ny filohan'ny république raha 15 jours dia azo atao dia promulguer ny lalàna. Tena tsy mety zay. Amin'izay dia misy violation ny séparation des pouvoirs satria
ny assemblée nationale sy ny sénat zany iny fa ifanapanao lalàna zany no tokony anapaka hoe ataosia 15 jours ndray zany tsy manaiky fisarana avy bona lapandrenina. Pitaripaty filambava izay kosa ankilany nozantikana ny tenin'ny Praiministra Androany teny Mazoarivo izay niantso amin'ny fanajana lalàna raha tokony mifanohitra amin'izay hatrany no hita amin'ny fitantanan-draharam-panjakana. Misy ny lalàna mahakasika ny fifidianana zay efa nipromulguer ny filoham-pirenena iny tsy verenina intsony iny ny fanajana ny lalàna fototra indrindrandrindra ny fanajana ny fitsarana avy lalam-pandrenana zay ny tena zava-dehibe efa niteny ny fitsarana avy lalam-pandrenana tokony anaiky zay efa nampankevitry ny filoha-ny haute cour constitutionnelle zany rehetrarehetra fa tsy hisy tsony ny zavatra ambadika zay zany ary tokony hitodika am'izay fa manana ny fifidianana zay tsika am'izao fotoana zao. Raha ny fantatra samy ahitana mpahilalana na ny eo anivon'ny primature na ny fiadidinan'ny repoblika sy ny mpanolotsaina azy ireo. Saingy mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ireo mpahilalana hafa ny fankatoavana sy famoahana lalam-pifidianana anankera kanefa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana sy ny fisalovanana ny asan'ny fahefana mpanao lalàna. Vahaolana farany ankoatra ny krizy sy ny fifandonana izay ateraka izao lalam-pifidianana izao ohatra n'ireo mpahilalana nanontaniana ny fametrahana volavolan-dalàna manitsy sy mitondra fanavaozana ireo lalàna mifanohitra amin'ny lalam-panorenana izay tokony dinihan'ireo parlemanta. Manao izay fomba rehetra ifikirana amin'ny sezan'ny filoham-pirenena Hery Rajoelina mampiarana manoloana ny fitakin'ny vahoaka malagasy ny fialany. Raina Vary sy Menaka Zara raha mahavita iray andro ireo sahirana anehoana fa molina misy ireo mpihombiazana dia efa hitapoko hita-pirenena aza ny tsy fahombiazana. Fanadina Arsona Yandry. Ny lalam-pifidianana natao amboletra ny olaniana tamin'ny kolikoly nefa tsy mifanaraka ny lalam-panorenana no pitikafo na pirongatra amin'ny fitakiana tsy etoaina ny amin'ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Efa niotrikely atao anatin'ny alahelo-bahoaka noho ny fanampiana-bava, famoretana, fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, famadihana ny vahoaka amin'ny fivarotana tanindrazana sy ny tsy fanajana ny teny omena, fivarotana ny rem-pirenena sy ny maro tsy ho tanisaina. Tsy ilay lalam-pifidianana irery intsony ny olana fa ny fifandraisana amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Tsy mitoetra intsony ny fifampitokisana. Izao tena mirongatra toa raha mivaky tsy etoaina satria afapatotra ny alahelo-bahoaka ary samy mamoaka izany alahelo sy ny tahitany lalina izany ny tsiraray sy ny daholobe. Inona no atao mpitondra ho setran'izany? Atao fandrahonana amin'ny hoe fampiarana ny lalàna fa iza nanditsaka sy nivoaka ny lalàna mova tsy ny mpitondra ihany. Atao ihany koa ny endrim-pandrahonana amin'ny fampiororona amin'ny feo ahely fa isy ny fisamborana ireo mpitarika ny hetsika ary fampisarazarana amin'ny malagasy amin'ilay hoe tsy mahazo manao hetsika an-dalabe ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo. Tsy vitan'izany fa nitambatambazana fampisondrota karama 900 mpiasa-panjakana na 520 aza ny misy ao anatin'ny LFI na ny teti-bola-panjakana 824. Androany no tambazana vary sy menaka zara raha mahavita ray andro indray ireo sahirana hanehoana fa mbola misy ireo mpioby azy. Atao fitaovana politika ny zazakely tamin'ilay hoe fanikafana ny andro vaksiny. Fifikiran-tseza avokoa izany rehetra izany. Hetsakilan'izany, sasamiandro ilay fanapahana momba amin'ny fampiatoana filoham-pirenena noho ny tsy nanangaly amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice mivoaka malagasy. Saingy asa izay mbola konokonon'ny sivy menadao am-boda ao na dia fataon'ireo mpahilalana goantety aza ankehitriny fa tsy azo idovirana intsony ny fampiatoana amin'ny filoham-pirenena ny eo andininy fa 770 ny lalam-panorenana io. Itoy ary tsy tsahatra ny fitokonana nataony ireo mpiasa anivon'ny M2PAT mivondrona amin'izany moa ny mpiasan'ny topografia ny domaine sy ny M2PAT amin'ny ankapobeny ankoatr'izay manohitra ny fampiarana ny lalàna ny Z2S ihany koa izy ireo Michel Arnarzon. Tsy misy tombontsoan'i Madagasikara ny fampiarana ny lalàna ny Z2S. Efitra iombonan'ireo mpiasa anivon'ny topografia ny domaine sy ny M2PAT. Maro ihany koa ny overy ny toeram-ponenana sy fiariana hoy ireo mpiasa raha toa ka miatra io lalàna io. Antony iray mampitokona ny mpiasa izay tsy anaiky raha ny fanazavana ho piray tsokombakomba amin'ny fitondrana manam-pikasana varotan-drazana. Ninona moa no miditra lalina anatin'izao hetsika izao ny mpiasan'ny M2PAT? Ny antony dia tsotra satria dia voatontonina ny sapan-draha rehetra eto anivon'ny ministera ny topo domaine aménagement hoe mivarotra tany-drazana. Izay teknisianina tompoko dia mpanatanteraka baiko ihany sy didy
fa ny tompona ndraikitra no manapa-kevitra amin'ny fitantanana ny ministera ny lafi mifananantany eto Madagasikara ka zay dia tsy tsy kombakomba amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra makasika an'izany ka zay nijoroanay mpiasa eto anivon'ny MDPAT zay dia miaraka amin'ny vahoaka ary tsy tompona ndraikitra ao anatin'izany voakasika manokana anatin'ny fitakina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny Z2S izay teknisiana dia efa niteny ary mbola mametraka hoe tsy nandray anjara tamin'io izahay tsy tompona ndraikitra amin'io fa na ny famola volanan'io ara dia vazaha zany hoe olona avy any ivelany nanao an'io fa tsy nakana akory ny hevitry ny teknisiana. Efa ho herinandro izay mitaka izao avokoa ireo sampandrarahany fananantany. Hatreto aloha nilaza ireo tompona ndraikitra fa tsy tsara ny fitokonana, tsy verina ny asa raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Raha ny zava-misy sy ny zavatra notakinay dia sanatriako tsy hoe fitakiana bevatany fa misy izay atao hoe fitakiana ministera tantanan'ny teknisiana zany izay misahana ity ministera ity ministera manokana izany. Ny faharoa moa dia rahantsika mahafantatra ihany koa ny lalàna izay atao hoe mikasika amin'ny ZDS amin'izao fotoana izao dia takina ihany koa zany ny fanafoanana io lalàna momba ny ZDS io. Ny fahatelo moa dia ny fanajanonana ihany koa izay lalàna natao moa zany avoaka izay mikasika rehetra momba ny fananantany eto Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny saika mitokona avokoa ireo sampandraram-panjakana eto Madagasikara. Miny mikipo kosa ireo tompona ndraikitra ary miziriziry mifikitra amin'ny sezany. Hatreto manamafy ny hetsika ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarahany fananantany. Niroso tamin'ny fitokonana mitaky ny fanovana ireo mpitsabo sy ireo parameda androany. Tsy ekena intsony hoy izy ireo ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ireo tompona ndraikitra. Henri Florian. Sampandraraha maromaro no niroso tamin'ny fitokonana androany. Ohatra amin'izany ny paramediko izay nilanja sorobaventy ary nilaza fa manohana ny tolona ho an'ny fanovana. Maro loatra hoy izy ireo ny tsy mety amin'ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Tsy hoe manaratsy an'ilay ministera fotsiny nataoko fa mba raisy hevitra hoe eritrereto fotsiny hoe izy rehefa nahazo remboursement des frais médicaux amin'izao fotoana izao. Raha amin'izao fotoana izao anao manao remboursement des frais médicaux atsika rehetra personnel rehetra io tsy mahazo an'izany ianao. Asiana photocopie d'ordre karazana rehetrarehetra ao. Nefa amin'ny malebotao amin'ny staff azy directeur atao lehibe vaksiny taloha fantatra hoe misy vola ao ary ireo vola rehetra ao alefa any amin'ny marché public dao ny kabetsahan'ilay vola. Zay mahatonga anay tsy mifankazo amin'io fitondrana amin'izao fotoana izao satria ilay vola tokony ho avantage ny personnel rehetrarehetra. Ohatra hoe ny indemnité de risque, indemnité de logement, indemnité de transport, indemnité de chef de service koa misy zany. Zay nefa nazo zany tamin'izay médecin inspecteur taloha kanefa amin'izao fotoana izao tsisy tsotra hoe tsisy vola. Nefa volume budgétaire ny ministère io mitombo isan-taona. Marché public izarazarana vola amin'ny fianakavianan'ny ministre sy fianakavianany tsy alefa ny fitondrana satria rehefa marché public angeza re zany dia mipetraka ny hoe 8% dia izay zavatra zay tena mampalahelo satria vola tokony ho avantagentsika personnel. Zay efa 7 taona efa 30 taona ny asa zao tsisy zany avantage zany azonay. Tsy ny mpiasa ihany mijaly raha ny fanazavana. Mijaly ihany koa ny vahoaka malagasy izay tsy maintsy mandoha vola be raha manatona tobim-pahasalamana. Tsy mandeha intsony ny fitantanana ny rafitra misy. Anjakan'ny kolikoly ny fitantanana rehetra. Takin'izy ireo ny fanovana ny rafi-pitantanana eo anivon'ny ity ministera ny fahasalamana ity. Ny fitantanana koa zany ao amin'ny rafitra misy ao aminay dia tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy fa misy le kinamanamana, misy le kolikoly sy ny sisa sy ny sisa. Dia hoe recrutement misy an'izay hoe remplacement numérique. Rehefa retirety zany na maty aperinasa le mpiasa anankiray dia manana zo zany ny fianakaviany na ny zanany hisolo azy ao amin'le poste budgétaire. Dia nafenony zareo zany iny amin'izao fotoana zao kanefa avoakany zareo asokosoko dia amidy. Be dia be ny profo amin'izany fa dia hoe ny takinay zany dia miova zany le rafitra ao, miova le olona. Araka izany
mitaky ny fametram-pialan'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa izy ireo tsy ekena ntsony ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasan'ny fahasalamana takina araka izany ihany koa ny zo tokony ho azon'ny mpiasa tsirairay petsany dokavarotra resika izao arinan'izay nazatsika ny olona ny mpiasan'ny siranala any Morondava eo ihany koa ny olana ny setry ny fizahantany eto amintsika noho ny crise politika rehefa avy eo ary mankalaza fadiny taona ny Cool TV sy ny Cool FM fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin'ireny ity milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny entana mitetina 10 000 ariary eo amin'ny Batimax bouquet Blue Lane décodeur à 6 mois d'abonnement canapé main atolotra Luxor pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty appareil électroménager atolotra Accourdig fer à lisser avy amin'ny Fity Boutique bon d'achat marobe avy amin'ny Shoprite tsotra fandraisana anjara dieny zao maka selfie eny amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Cool TV hitanao eny amin'ny Accourdig Shoprite Tana Waterfront Shoprite La City Shoprite Talata Maty mandefasa commentaire ao amin'ny page-ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie ny fisarina dia ataon'izy ma 20 May ao amin'ny fandarana Sokoul tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM ravaka no anarako nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely nanomboka tamin'ny zavatra kely vola madinika tao anaty boatin-drakitra mialehibe a nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra dia ny fanotsy tamin'ny amvola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny amvola naiza misy ahy miaraka amin'ny amvola afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofika mille avance aime-vous l'avance eo hatramin'ny 500 000 ariary antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse aime-vous tsotra aingana azo antoka ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vaina miendriny 10 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsara raha mba miroborobo frairay aby izaho idaravahatra dia manome fotoana aminareo Enos be Libertalia Festival ny 26 27 May tsy sangisangy amin'ny sida mandrosoa azy karapaka matiny tsaravana patunetia sesta karakumara patine rakalo Tu parles trop. Vous parlez beaucoup, les gars. Mais à quoi ça vous avance? À rien. Ok, on fait ça demain. Je suis d'accord. On a besoin de toi, mon frère! Je peux pas. J'ai bien assez à faire ici. Oula!
araky ny bande annonce teo iny Railroad Tigers no film ho hitantsika soarantsika ny alina amin'ny folo ora latsaka faefany eto amin'ny Cool TV. Fanoanan'izatsika ny vaovao dia amin'ny taraina amin'ny tsy fihainoan'ny fanjakana ny fitarainan'izy ireo ny mpiasa ny esorina tamin'ny asany tao amin'ny orinasa Siranala any Morondava hatramin'ny nanomezana io orinasa io tantanan'ny Sinoa nangatahana izany fa saingy mbola tsy mbola mivaly hatramin'izao. Lili Rabiata. Nanomboka ny taona 1970 ny mpiasa ao amin'ny orinasa Siranala teo aloha no nitaky ny zon'izy ireo tamin'ny fanalana azy tamin'ny asany. Nandritra ny fitondrana ny sesy no nanaovan'izy ireo ny fitarainany. Ny zo amin'ny fisotrondronono ny fotoana elany asany tao amin'ny orinasa io no takin'izy ireo izay tsy mbola azo hatramin'izao. Tsy mba roana telo fa 700 ny isanay mpiasa tao tamin'ny Siranala. Izay tavela zany fa niditra sasany dia sasany tsy niverina ny asa. Izahay tsy niverina ny asa 770 tsy hita ty marina tsy misy raha niazonay nahatra amin'ny cotisation kinapisanay tsy voaloha tsy mahazo retraite zahay. Natao ho nalohan'ireo io nefa tsy vita aloha hatra am'izay ka zao. Tsy mahazo fisotroan-dronono zahay hatra am'izao. Natao ho nalohan'ireo ho nomezan'ireo le medaillenay satria zahay olo fa ela ny asa mikarakara dossier nikarakaranay dossier tsy vita aloha. Nanome toky azy ireo ny fitondrana ankehitriny fa hamay io olana io raha ny voalaza tsy hita nefa hatramin'izao ny tohiny. Ankoatra ny tsy fisiana asa miaina tsy fandriampahalemana ihany koa ireo mpiasa-ponina ny Morondava ireo. Zahay tsy anasa mamboly koa zahay reberebe ny DG-nay io roahiny amin'ny tany amboliana io na dia miteny nareo fanjakana hoe aza kitikitihina reto olo reo fa avelao hamboly mandra fahazahoandreo vahaolana amin'ny volandreo. Tsy vitavita nefa le DG-nay fa mbo manao ezaka izy manao resaka vandivandy handroakanay amin'le tany ka tsy hitanay intsony zahay milomanay fo zahay olo manana charge. Zahay moa malagasy nanao kory loatra zahay antsimo andrefany zahay mena be no tsy darian'ny fanjakana. Miakatra eto Antananarivo ankehitriny ireo mpiasa teo amin'ny Siranala teo aloha ireo no nitokony nomeny filoham-pirenena azy ireo hamahana ny olana. Hatramin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo teto anefa tsy mbola nisy fandraisana azy ireo na fianoana ny fangatahana ataon'izy ireo raha ny fanazavana. Saika mikatso avokoa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ankehitriny aina hiteraka fiainan'ny fahatongavan'ny mpizahantany eto Madagasikara ny fisirin'ny crise politika amin'izao fotoana izao. Hoy ny ministry ny fizahantany tamin'ity androany ity nanamafy ihany koa izy fa vonina ny hiala raha toka izay ny ilain'ny firenena fanadiny miantarandrianay. Taoriny trangana besta miamitotongana drany tontolon'ny fizahantany eto amin'ny firenena ankehitriny. Aina ampiana ny mpizahantany tonga eto amintsika ny crise politika misy amin'izao fotoan'izao. Matahotra avokoa ny ankamaroan'ny mpampiasa vola sy ny vahiny mikasa ho avy aty Madagasikara, hoy ny ministry ny fizahantany. Mampalahelo fa miena ary ampiana anazy dia ny raharaha politika dia ny ministry ny fizahantany antelako zao dia ikarakara salon du tourisme ntsika amin'ny 31 mai. Maro ny solombavambahoaka ny atsoko ho avy aty avy any France. Kanefa ny vao mahita an'io zaho dia matahotra daholo. Dia misy ihany koa zany ny investisseur androny hariva dia fa miona amin'ny investisseur hafa ihany koa, investisseur faran'izay ngeza ihany koa hanao hotely vaovao eto Madagasikara dia misalasala satria tsy lamina lava ty firenena reo ty. Nanamafy ity ministry ny fizahantany ty ankilan'izay amin'ny mampitarika ny toko politika azy fa vonina ny hiala tsy ho minitra ny tenany raha toka izay no mahasoa ny firenena. Namafisany tamin'izany fa ny fifidianana manaraka ny lalam-pandrenana ihany no vahaolana hisorohana ny fitaran'ny krizy. Ka momba izay ihany ao anatin'ilay hoe takin'ilay mpitolona ny fialanareo gouvernement. Tsy mampaninona ane zany hitanao anatin'ilay hoe négociation gouvernement mety ho voakasika. Raha zany no zavatra ilaina tsy mampaninona, tsy saro-piaro amin'izany ny tena. Fa raha ohatra kosa hoe misy gouvernement vaovao dia hitako hoe azo ekeny zany fa transition vaovao ary gouvernement aninona gouvernement andeha hanao ny fifidianana zay tokony totosaintsika amin'ny volana novembre zao
dia io volana novembre io zany dia sary-piaro amin'io koa zay a mangataka ny CENI zany a tsy andeha hiteny hoe amin'ny 2019 fifidiana raha dia efa mety koa dia 2020 na 2030 tsy mety zany za dia nisan'ny sary-piarany koa dia niteny hoe avelo ny opposition a manao ny meeting zay tiany atao fa tsy tokony isy herisetra avy aty amin'ny fitonana tsy tokony isy ihany koa herisetra avy any amin'ny opposition. Manamafy ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ankehitriny intsony ny fanazavana nentiny ministry ny fizahantany Androany. Na ny tenany izay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta milaza ho vonona amin'ny fametra-pialana. Ny fametra-pialana filoham-pirenena sy ny gouvernemanta rehetra izay voalaza ny solombavamboaka ho an'ny fanovana fa vahaolana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Lafa mavahoafa kosa indray dia ahina sady ny mety firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ateraky ny fisiany tompo fiantsonana fiara eny ambony manambolona hoy ireo tompona ndraikitra eny antoerana fa dia miantanandriana ohatra. Miteraka resabe sady ny mikasika ilay tompo fiantsonana taxi brosy eo ambony manambola. Manainy mponina ny amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny famaroany mpivezivezy eo amin'ny toerana io no ahina iteraka izany raha ny fanazavana. Isokatra ato tokoa moa zany ny gara routière eo amin'ny Madikanama mampisaraka indrindra ny commune Lasora sy ny commune Ambohimankakely. Noho izany fantatsika fa ny fisina stationnement ohatran'io dia mampitombo ny fivezivezen'ny olona, fivezivezen'ny entana ary ihany koa mampitombo ny olona mipetraka amin'ny toerana tahaka itony indrindra ato anatin'ny commune Lasora. Polisy zay mametraka hatrany miaraka aminay ireo paikady maro samihafa ahafahana miatrika ny tsy fandriam-pahalemana. Misy ihany koa nefa eny anivon'ny Fokotany ny andromasom-pokololona zay efa memafy sy mametraka ny paikady mazava amin'izao fotoana izao ny amin'ny fivezivezen'ny olona miditra sy mivoaka eny anivon'ny Fokotany indrindra manomboka amin'ny riva izay eo indraindray ny fizavana ny karatra ho an'ireny olona zay hita fa mampiaya. Saika ahitana tsy fandriam-pahalemana avokoa ireo tompo fiantsonana taxi brosy eto Andrenivohitra. Teboka isan'ny tsy anekeny mponina eny an-toerana ny famindrana ireo taxi brosy manao ny zotra amin'ny lalam-pirenena faharoa izany raha ny fanazavana. Misy manoloana izany ny fananganana komisaria vaovao eny an-toerana. Tapa-kevitra fa hanangana an'izao komisaria vaovao zao. Fantatra fa anisan'ny tena ilain'ny vahoaka tokoa amin'izao fotoana izao ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Faharoa dia fantatsika ihany koa fa angamba tsy eto amin'ny commune Lasora fa mety any amin'ny toerana hafa koa ny fisina olona zay indraindray tsy manao nisy misoratra any amin'ny Fokotany izy fa mipetraka fotsiny amin'ilay toerana dia manentana izay ho an'ireny olona ireny indrindra ho an'lehiben'ny Fokotany mba hijery ireo olona rehetra izay mipetraka eny amin'ny Fokotany fa indraindray ireny olona ireny dia manao ny ataony ary rehefa vita indraindray nataony dia lasa izy dia izay no mahatonga anay hoe mila fandraisana andraikitry ny rehetra ny fandraisana anjara amin'izany ady amin'ny fandriam-pahalemana izany. Afaka andro vitsy no hotokanana io tompo fiantsonana vaovao io. Mbola mampitaraina ireo kooperativa sy mpamily ary ny tompona andraikitry ny fiara fitateram-bahoaka mampiasa iny lalam-pirenena faharoa iny ny famindrana ny fiantsonana any amin'io toerana io. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia afindra ny Jerusalem ny masivo amerikanina tany Tel Aviv amin'ny ity alatsinainy fa 14 ny volana Mey ity teraka resabe sahady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fanapa-kevitra izay fanadina. Mitohy hatrany ny ady eo amin'ny Palestiniana sy Israeliana amin'ny fitantanana ny tanànan'i Jérusalem. Notokanana androany ny birao misy ny masovio Amerikana ny Jerusalema andrefana fanomezana avy amin'ny filoha Amerikana Donald Trump io noho ny fanamariana ny 70 taona ny Israel. Konsula Amerikana hatramin'izay no nisy tany an-toerana ary maneho ny fankatoavana fa renivohitra ny fanjakana Hebreu i Jerusalema io fihetsiky ny Amerikana io. Tesitra noho izany Palestiniana any Gaza sy any Cisjordanie milaza ny hanao hetsika fanoherana araka izany ny mponina any amin'ireo tanan-dehibe any Cisjordanie androany sy rahampitso. Rehefa vansongadana tamin'ity alina ity amafy ny fitakinana nandritry n'ity herinandro ity hoy ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana androany tsy ekena intsony hoy izy ireo ny firireny mpitondra eo amin'ny fitondrana. Tsy azo idovirana ny sin'ny krizy mandritra sy aorian'ny fifidianana amin'ity taona ity hoy ny mpahalalana manoloana ny namoan'ny filoham-pirenena fa manan-kery ny lalam-pifidianana.
ary farany dia hitohy ary tsy hitsahatra ny fitokonany ireo mpiasa eo anivon'ny M2 Pat mivondrona amin'izany moa ny mpiasan'ny topografie ny domaine sy ny M2 Pat amin'ny akapobeany manohitra ny fampianana ny lalàna ny Z2S ihany koa izy ireo. Dia izay mamanina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavatsara daholo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.